miaraba atsika isa tokantrano amin'izao alina izao ianareo izay manaraka ny fandarana resabe. Androany moa tsika dia nanasa manokana ny Andriamatoa Willy Razafindratovo, maître Willy Razafindratovo. Miarabanao nanaiky ho vahinay amin'ity alina ity. Kafelina tokoa no nanikeko ny fanasanareo sady veriko fa fotoana fahana miresadresaka ny zavatra tokony resahana amin'ny momban'ny raharaham-pirenena zao sotra indrindra ary miaraba koa ny mpijery. Arak'izay voalazanao izay teo indrindra ny raharaham-pirenena no ho voaboasantsika eto androany. Teboka voalohany tonga dia idirantsika angambany dia ny resaka hoe faiza mitatana ny bonne gouvernance tato ato moa izy io dia resabe ny voizina foana tato ato, ny filoham-pirenena moa laza raha teo fa hiady mafy amin'izay fametrahana an'izay hoe bonne gouvernance zay izy eto amin'ny tany sy ny firenena. Mahakasika an'izay indrindra nisy ireo atrikasa maromaro mahakasika an'le hoe bonne gouvernance, ny état de droit, ny voizina tato ato moa izay. Ho anao manokana tafapetraka ve zay hoe bonne gouvernance ary hoe misotra amin'ny lalana tokony izy ve tsika amin'izao fotoana? Ny zavatra marina aloha sy misy dia isaky ny miseho amin'ny fahitana lavitra na tsia ny filoham-pirenena dia tsy maintsy miteny izy hoe bonne gouvernance na tany-tandalana na hoe fitsarana azo antoka sy atokisana ary tokony ekena. Fa tena napetraka zay ataonao amin'izao fotoana zao dia ny hoe no ve tena tonga amin'izay tazona zay tokoa le izy sa tsia. Dia za mamaly akitsirano zao satria vao tamin'ity herinandro ity ny tenako nanao fambolena mpanao gazety momban'izay bonne gouvernance zay ihany koa. Dia ho za hoe mbola tsy ao mihitsy le izy ary mbola misy finiavana mihitsy avy amin'ireo olona mbola zatra manao afera ratsiratsy maizomaizina malotoloto ka ireo indrindra le tsy mampisy ny bonne gouvernance satria ny bonne gouvernance dia hoe tany tandalana. Ny tany tandalana arak'izay filaza zay par définition izy vazary dia ny hoe manaiky ianao, manajy ianao satria firenena anankiray io manana ny toerana misy anazy mahafirenena azy dia misy ny lalanao aminy. Ka raha tena olo-pirenena marina ianao vonona mpandroso ny firenenao sy manome ajany zany firenena zany dia tsy maintsy manaiky ireo lalàna ireo satria ireo no laniny antenimera pirenena ary ampiariny mpitsara. Dia rehefa aveo ny mpanatanteraka ny exécutif no manaraka fanatanterahana hoe araka tsara ve le didy zay navoakany fitsarana. Apetraka amin'ny fahatanina zao fotoana zao satria mbola averika ihany fa vao niresaka amin'izay tenako tamin'ity herinandro ity fa tsy misy io fa mbola misy ihany zany. Le olona no teneniko teo hoe mbola misy tsy maty voalavo kibo, mbola mini ary mbola mikezaka mafy dia mafy manitsakitsaka an'izany lalàna izany. Lalàna tiako teneny eto zany dia le hoe misy ny exécutif, misy ny judiciaire ary misy législatif. Ka amin'izao fotoana zao zany misy didim-pitsarana izy navoaka ny fitsarana ambony tao cour d'appel Tuléar nefa hitsakitsahany directeur général ny mine sy ny général ao amin'ny gendarmerie sy directeur régional any Fort-Dauphin sy mbola fantatra ihany koa mbola resantsika ireo ngamba hoe misy participation ny secrétaire général ny faritry anosy io zavatra io. Ka asa amin'izay fa jady tokoa dia manitsy ny teny koa dia ny hoe everiko fa tsy misy mihitsy hatramin'izao aloha finiavany avy amin'ny tompon'andraikitra ambody anaja an'izany afatra avy amin'ny président républicain zany zany mba fanindriny ny filoham-pirenena io hoe anao anty firenena ty ho tandalana fa misy sasany mbola mikezaka anitsakitsaka an'izay. Ka hitantsika eo fandehana arakaraky ny resaka zao ataontsika. Ho anao ve zany le hoe séparation du pouvoir mihitsy ny ohatrany hoe tsy voaja mihitsy le izy satria raha voaja le izy dia tokony exécutif mihitsy zany anaraka sy anatanteraka didim-pitsarana. Hitantsika amin'izay zavatra nisaha teo zany dia ny hoe nisy didim-pitsarana navoaka ny cour d'appel nefa kosa le exécutif izy moa exécutif ny ireo ministre ireo zany ao membre en gouvernement no atao exécutif nefa ny olona avy amin'ireo ministre zany hoe directeur général, général gendarme, directeur régional ny mine ireo exécutif ireo no
mikezaka mafy mihitsy anitsakitsaka tsy manateraka an'zany zany rehefa tokony izy ireo zany no natateraka sy anaja ary anara-maso mihitsy hoe voaza sa tsy zany lalàna navoaka ny fitsarana zany tsy raha rano zareo zany virenantsika kely angamba nindra raha resaka cristal iny somary hoe natonga resa be ihany tamin'ity farapara ny herinandro ity ho anao ve zany tsy hoe ohatrany hoe cas isolé ihany le hoentinao miady amin'ity raharaha ity le zavatra tahaka indreny hoe tsy cas isolé fa c'était un exemple type filazana aby zay ngamba n'izao fotoana izao satria raha nanao le conférence de presse tenako maraina de hitatsika ngamba ny haintsika fa ary magaga ny télévision nationale sy namoaka mihitsy le conférence de presse natao fa de azakazaka tary amin'ny directeur général izy angamba zay ngamba mibaiko azy zareo fa tsy amoaka an'ity fa ana directeur général miny izy de niteny directeur général hoe diso zany satria zay manana didy ozy izy aty ampelantanay avy any tulara milaza fa hoe ajanony io suspendé io zavatra io de nilaza koa izy fa hoe niasa nanao fitrandrana ivelany toerana tokony anaovany fitrandrana le sinoa ka zay ny antony nanaovana ihany io zavatra io sy anaovana suspension io zany mbola verikiandra zao fotoana zao fa ohatra nikezaka mafy de mafy mihitsy le directeur général mihina mandainga mamandalitra ny firenena ray manontolo ary malagasy ray manontolo satria mbola verikiandra fa ny didy pitsarana inge de avoaka na hoe anarany hoe vahoaka malagasy zany hoe rehefa moaka didiny tsara de hoe amin'ny anarany voaka malagasy de mamoaka ny zao didy zao zay ka io didy io zay lazay fe nazahoany suspension na tonga de nanontany tany atulara tenako tany amin'ny greffier en chef sy tany amin'ny mpitsara tany atulara hoe misy ve didy mivoaka avy aty aminareo mi contredire na misuspendre an'le didy nomenareo anay tam'izay tatia ka zay nefa tsy voantso akory satria par défaut le zavatra zany tokony atsony zay tsy misy zay zavatra de anamaly hoe tsisy an'zany didy zany zay zany de fa hiteny fa mpandainga le directeur général satria tsy manana didy izy ary za mbola miantsy anazy raha lehilahy marina izy ka olo marina izy mitazona famariny miendrika ny toerana misy azy izy de avoa izy didy any aminao zany monsieur le directeur général afahanao miteny fa hoe misy didy any ampelantaninao milaza hoe suspendé ny exécution didy io raha zay faharoa zay mbola mikezaka mandainga ihany directeur général milaza fa hoe lasa miasa nitrandraka ta anivelona ny périmètre tokony miasany le sinoa zay no natonga an'io de diso ihany izy satria le sinoa marina fa mipermis ananany sy ny famia ananany sy ndrehetrarehetra ananany de hoe mahazo mitrandraka sy mividy ary manao exportation izy eranosy ahafahany manao zavatra zay nefa kosa veriko etany mbola very nefa kosa io sinoa tsy nitrandraka mihitsy olona io diso izy ary tsy fantatry na diso na ainy na tsaila izy na ny fanandalitra koa izy na izy mihitsy minina mandainga fa tsy nitrandraka mihitsy ho sinoa io araky ny teniny fa nividy nanao collecte zay ny teny vaha hoe collecte donc izy zany tsy nanao extraction mihitsy fa anao collecte fotsiny ka olona fany directeur général miteny fa hoe nitrandraka olona io nefa tsy marina zay zavatra zay io zany de mbola lainga afa koa zay amboniny zay efa lazay teo de mbola mamerina ihany zany fa hoe directeur général tena tsy mety fa enao zany anisan'le fosotra za miteny raha ohatra mbola tandalana marina tany sy ny firenetsika de io enao monsieur le président de la république io enao monsieur le ministre minina io ary ny olonareo jereo vy nataony inona ny raikitra raisinareo ho tazominareo am'izao sa ataonareo iny izy zany hoe miandro hoe tokony analanan'le olona ve anao zany zay anaovany azy eo ny anazy fa zay kosa aloha ty aminay zay anaovany azy eo fa zay de fa vonina itoro zay satria zay araky ny feo mandeha sy ny zavatra misy mandeha am'izao fotoana zao sy ny hitanay de misy resaka corruption avoleta io zavatra io misy kolikoly avoleta manomboka ty Antananarivo satria ny resaka mandeha fort dauphin am'izao fotoana zao anomboky tamin'ny zavatra iny de hoe ireo olona reo miaraka amin'ny directeur régional ny directeur général tya sy amin'ny région sy ilay général Gabin zay nanome baiko hoe ampijano io zavatra io dia mandeha ny fefa hoe misy 22 milliards ony momba no vato satria mivaroky 10 tonnes na mahery izy to 11 tonnes de vola ho zaraindry zareo manomboka ty avy Antananarivo hatrany fort dauphin ka zay ngamba mampamony tena andralahy mandrilika mihitsy azy anao vola io ka enoe am'izany monsieur le président enao président république milaza hoe tsy tianao ny fanajana lalàna misy tianao ny firenena tandalana ka reo ny olonao reo mbola zavaiko any momba général sy le décret régional rehefa fa toizatsika aloha ny raha
ny resaka. Aka eo indrindra moako satria efa nisy ny fanambaran'ny filohan'ny republika mahakasika an'izay assainissement hoe fanatsarana ny tontolony fitrandrana izay indrindra eo amin'ny resaka mine ny pétrole sy ny tariny misy zany tsisy zany misy ny suspension ary tsisy aloha zany fanomezana permis vaovao aloha atoato zany noho izay assainissement zay ka so de mbo tafiditra ary hoe anatin'izay enquête fanadihadiana mahakasika an'izay hoe assainissement zay indrindra no tafiditra ilay mpandrarasinoa izay iarovanareo zay. Zavatra mampime ihany koa sy zavatra manorosory amin'ilay izy dia milaza zareo fa hoe io sinoa io dia olona tsy fantatra ny hoe olona tsy avy aiza manao ineo nefa ny zava-misy raha makany Tsivory ianao le toerana misy azy zany any amin'ny distrika any Mamboasary ao Tsivory ao dia tena fantatr'olona rehetrarehetra mihitsy hatramin'ny tompona andraikitra ny mera zay manome certificat de résidence an'le olona io manome ny mandony manome anazy ny resu ny ristourna alony mahafantatra fa mipetraka nandritry ny telo taona izy efa atao foana any zavatra tsara indrindra zay sorako an'Andriamanitra satria mpanamen'Andriamanitra zany hoe olona arovako hoe olona tsara mihitsy satria matetika rehefa miresaka sinoa dia affaire zao ity sinoa ity kosa nisy olona manioditra indrindra ao amin'io tsy votoerana atao hoe tsy vory io ny antony izy io rehefa mividy le entana zany le cristal dia manao tolobotsitra ary anisany izy rery mahasamy vidy lafolafo koa no ny rehetrarehetra ary zay zany mahavelona le olona miasa any zany dia tian'olona mihitsy izy raha ny fiarahamonina koa dia tsara ato amiko anto zao nisy sommation interpellative nataonay tamin'ny gendarme tany dia ireo gendarme reo dia manamafy an'izany fa hoe olona le hoe mifaninana aminy ireo mody mitoritory anazy ireo satria misy olona manana permis d'exploitation zany nefa tsy miexploité fa entiny manao affaire fotsiny permis le olona io fa ity na dia manana am'izay zavatra ity izy tsy manao extraction mihitsy fa mividy fotsiny ka ireo zany dia ozy ny olona Tsivory hoe ty olona ity ny tia indrindra ka ataonjareo zany anisorana an'io sinoa io amin'ny toerana io mba fahaminjareo mikatramon'le vahoaka ao satria le entan'le vahoaka ao dia rehefa alainy zareo dia afaka roa volana telo volana raha mandoa izy zany zay voalohany fa tsy manao tolobotsitra izy fa ataony bon ka elabe ohatran'izay ka tsy tian'le olona misy arandrare tsy miverina izy fantatro rehetrarehetra zany raisindreo le vato dia any izy dia tsy hitazita zay lehany dia tsy faly le olona ka io zany ny tianyreto olona reto anisoran'le sinoa satria manelingelina n'le zavatra ratsy ataon'zareo ka eto zany raha ny tena tamin'ireo te momba le général le Gabin fomba ahoana moa général mon général enao le général gendarmerie mahafantatra tsara ianao mon général fa didy pitsarana dia andraikitry ny gendarme sy ny polisy sy ny olona tsara sitrapo manaraka fanatanterahana an'izany tsaroko dray mandeha momba raha marika Ravalomana sy général Richard Ravalomana dia mamerimberina foana général Ravalomana hoe zaho izy tsy mahita terako izy ty didy pitsarana tsy miala am'ty fa tikatra nondanako ty ny zavatra fantatro tsy miala am'izao ka maninona ty général Gabin ty tsy misy didy pitsarana ny apelatanany tsy fantany koa io zavatra io fa misy général anankiray rehefa nyteny taminy hoe melahy ianao aza miditra amin'io général Gabin fa affaire judiciaire ange io fa hoana ianao mandefa gendarme manakatsakana ny olona reo fa tsy amelany fa sakanany any tsy amelany fa zay nitanterahany ka mbola mametraka ihany zay hoe io zany dia venanay hoe le resaka momba ny kolokolo lavolenta zay mandeha amin'ty raharaha ity zay vierinay zany ary zao fihetsika ataon'ny général io fa tafiditra andrany izy amin'izao fotoana zao ka tsy fantatray zany hoe aiza ho aiza ny fanajanana le hoe tanytany-dalàna général be zao ve ianao za mialatsiny fa tsy mahafantatra azy ary mbola tsy niresaka taminy mihitsy tsy misy ratsy nataony tamiko ary mbola tsy misy ratsy nataoko taminy sanatriva hoe tsy fitiavan'olona fa le zava-misy nresana amin'izao fotoana zao ka mbola manontany tena ihany zay hoe aiza ho azy tany-tany-dalàna zay ediny président république amin'izao fotoana zao misy fanajana sa tsia sa hoe ataonareo fitaovana fotsiny président république amin'izao fotoana zao dia zay ny zava-misy ya anisan'ny hoe vaovao nanamarika n'ity farany herinandro ty koa ny dian'ny filoha tany a Vatican niona tamin'ny papy izy nisy ny resadresaka maromaro
toy ny hoe mety ho avy aty Madagasikara ny Paparay Masina François. Ho anao manokana, ahoana ny fandraisanao an'ireny fivahiniana ny filoham-pirenena any a Vatican izay foibeny Église catholique maneran-tany? Azo be da be no andikan'le olona le fivahiny président république tany fa za zany amin'ny tenako manokana mba ho positiveko ny azy zany na hoe raisiko amin'ny lafiny tsara le izy aloha raisina am'izay izy fa mana fotoana le sady manderaka mihitsy maheno hoe zao ikezaka amba andray le izy amin'ny hoe lafiny tsara de ho zay hoe angamba kosa angamba nakanesan'ny président république teny tsisy maharatsy anazy satria mba naka torohevitra tany amin'ny olo-masina io izy naka fanampiana amin'ny hoe inona tokony ataoko satria misy miresaka foana tsika réconciliation nationale eto amitsika de ngamba an'izay mba nalehan'ny tany de mba nantany avitra ny hevitry papy izy hoe inona tompoko mba hanampiana anao zay zavatra zay ka raha izay fandraisako azy de hoe veriko zavatra tsara mihitsy le izy ary mino fa izay resaka ty eritreretiko zay mety tafiditra tamin'ny resaka reo olon'ireo ka manantena zany satria mbola verika any zaho resy lahatra be loatra tamin'le hoe investiture sy le promesy nataon'ny présidentsika io teny Mahamasina fa mbola mikepy maso mihitsy am'izao fotoana zao manaiky sy mbola manantena ny hoe fanantanterahana zavatra ny teneniny ka za zany mbola mietrehitra hoe ho tongany za tsy anao tonga ny hoe fahafahana fa ho tonga ny hoe ny réconciliation nationale indrindrindrindra fa hoe nikany Andriamatoa Marc Ravalomanana za manko satria fantatro fa zay tianao hiavina ka za zany am'izao fotoana zao fantatra ny tsara fa nanana problema tamin'ny président Ravalomanana tamin'le zanako zay tazominy tany amponja efapolo andro fa am'izao fotoana zao mbola veriko tsy mitazona lahelo am'izany ahy satria na de tsy hitanareo makany fipegona sanandro zany mba manana ny finoka ao anatiko ao koa ny tena de ny hoe mahaiza mifamela tokony famelitsika indrindrindrika fa malagasy ny frantsay ary namelantsika ny helony satria namono ny avatsika tamin'ny fafanjanahantany de ahoantsika manisamy malagasy tsy afaka famela za zany mieritreritra fa ny hoe nivavaka tao isan'andro tahaka ny hoe Andriamanitro mamelany eloko ay tahaka naminay zay midika taminay tanterao fa azo atao restation fotsiny azo atao plivava fotsiny azo atao motrany hoe boloko fotsiny indrindrindrindra zany tiako tenenina am'zany de hoe ny fihavanana sy fankatiavana fanaovana ty fahamarinana ny tia ny mpatesatsika fe ty firenetsika ty na odiko vy na odiko vatotsika raha mbola zao toetra atao sasatsara zao tsy androso rovina io ka za manao hoe ovay le retsy ny toetra tsy hitondranao no mausolée io vola be tedavinao sonandro anambakanao amin'ny olona sy aminonao sasany io tsy hitondranao mausolée io fa ny fahamarinana atsiarovan'ny olonanao sy ny taranakao rehefa maty anao de ny hoe ndry nanao zao ny oliny tamin'ny fahavelomany zao ny tsara vitany fa raha ohatra vonanina ataonao de sy inona koa zay iny zao no natao mpialany zay satria ho voninahitry ny fianakavianao sy ny taranakao aza manao ratsy aza mangalatra aza manambaka aza manao kolikoly matetika monko rehefa miresaka n'io réconciliation retour des exilés matetika mifandraiky am'izay foana ny resaka hoe impunité izany hoe tsy maty manoto hoe manao ny olona de manao exil de miverina de manao ny adalany re théorina ho anao ve mikevitra am'izay tokony isy ve zany le réconciliation sa ny impunité zany tokony avela ny hoe réconciliation nge tsy midika akory hoe tsy maty manoto fa ohatra fotsiny raha isika hoe nikany monsieur Ravalomanana gasy tahaka anao izy raha miavana aminy ianao satria réconciliation zay natao fihavanana indray verina fihavanana fakatry indray tsy manalina ny fahadasona mety natao zay eo masony lalàna fa ny lalàna no oka iandraikitran'izay fa le fivanana maha olombelona mahasamy malagasy apetrao satria zay zavatra afakoa zay ka izay fihavanana zay sy fakatiavana atsika malagasy zay no tokony apetraka fa tsy lasa ohatra ny valy faty ingy le zavatra fa c'est plus de la justice tsy hoe tsy justice tsony zany ohatra zay ngamba ndikako azy malaky hoe c'est plus de la justice ça devient d'une vengeance ka aza atao vengeance fa ataovy justice le izy ianao monko anisany efa hoe niary olona iray izay niaran'izay traketraky ny hoe
sesitany politika tany ivelan'zay ahoana nefa niainanao ianao teo akaikin'le olona foana matetika ahoana niainana an'izay hoe exil politika zay niainana zay a hoanazy za koa narary ny foko malahelo any mamalagasy ny tenako za zany a mbola mipetraky tao Madagasikara malahelo fa le olona tsy teto fa any ivelany miaina an'lay zavatra mba mieritreritsikey manao ahoana le izy fahotana tahaka n'inona nataony io olona resantsika eo mbana io zany inona nataony natonga zay zavatra zay satria fantatra ary rehetrrehetra igny maramanaiky fa hoe dossier namboarina momban'le olona fa raha ohatra hoe tena nanao le olona encore au conditionnel anao point d'interrogation nanao ve izy ka tsara ao mirariny sy mihitsiny araky ny lalàna fa aza anaovana vinany ka raha tena meloka izy zay le velako zany le tsika teo fa hoe tsy voafafa ny fihavanana zay tsy réconciliation fa ny lalàna no mikasika an'izay ka za zany mametraka ny hoe le fanaovana toera tsy zaka fanaovana didiny besandry fanaovana didiny mpandresy tsy zay mihitsy no asoatsika sy ampandroso firenetsika fa oentina maolo debe anao mampitompona andraikitra anao eo amin'ny tany sy ny firenena mila olona zany zay amin'ny fotoana zany hoe hanao le zavatra mety sy tsara ho an'reto vaoaka reto satria ny andraikitra nomeny anao hoe tsy ho anao rery any ho an're vaoaka rehetrarehetra eo ka noho zany aza sina tombo siala aza sina fanenjena satria manana fahefana ianao zay le atao hoe détenteur de puissance publique de ino ararotinao ampiasainao olona rehetrarehetra na service na ministère ampiasainao amin'ny tombotsona manokana na faratsipanahinao sy faratsiponao de reo no ampiasainao tsy mety zany tsy androso firenetsika za milaza aminareo fora matetika tsy rarahako zany tsy za tsy manana trano tsy manana tsy mpanakarena tena za koa tsy mahantra nay zany ary za tsy angatakany amin'ny arabe manana ny asa koa fa izay de irehareako mihitsy fa izaho tsy mba andevony vola tompoko na tiana na tsy tiana ary matetika igabany hitanareo fa hoe misy olona rovako mamaipona matetika tsy voa izao fa hatramin'ny voalohany mbola tany atilara nomboka tamin'ny 1975-76 rena de fa nanao an'izany indrindra moa tany fa neto mbo nanao ihany koa ny tenako ka izay no ataoko hoe tsy ho voly io nitondranao any mausoleo izy izy bakoma zay io mbola mipetraka foana ary marina fa na vola ariary tsy tafiditra ao amin'ny fasana izy asinanao ka aza mamono tena amin'io vola io fa nitaranakao foana mbola veriko no hitany olona hoe ty le taranaka olona mpanao vinany de zay foana tarano mipetraka aminao rehefa miresaky tsika hoe tanytandalàna faiza mitantana bonne gouvernance état de droit miresaka foana atsika n'le hoe lutte contre la corruption ady amin'ny kolikoly androany a niresaka taminay ny tale général ny brao maleo tena misahana ny ady amin'ny kolikoly ny bianco nylaza izy tamin'izay fa ao anatin'ny fitsarana dia tokony asiana fanadiovana fanatsarana zany satria ao no hita fa andairan'zay asan'ny kolikoly zay ianao anisany hoe miasa ao anatin'izay fitsarana zay mahavokanao ahoana miombo-kevitra amin'izay teniny tale général ny bianco zay ve ianao miaraba any Andriamatoa directeur général ny bianco ny tenako indrindra ny fahasahiny miteny an'izay indrindra fa mahamagistrat anazy fantany zany fa misy zavatra io ao ndikan'izay zany raha iteny izy tokony asiana assainissement dia zavatra tokony atao zany le izy ka atao viary tompoko satria raha mipetraka zay raha ataonareo zay zavatra zay everiko malagasy rehetra de ho feno asambarana satria tsy misy fiainana anankiray to ambony tany na firenenay za tsy hiankina amin'ny fitsarana ka raha tsara sy madio fitsarana ao aminao dia ho tafita ilamina ny fiainany vahoaka ao anatin'ny firenena anankiray na mpandraharaha io na mpamboly io na gendarme io na polisy na olona tsotra mpanao inona rehefa tsara ny fitsaranao sy madio manao tokony izy ny tsara indrindra dia firenena sambatra zay fa raha mbola io foana manao zavatra ratsy sy tsy mety sy feny kolikoly ninona ataonao hoe économie zao sécurité zao hoe tsisy antony zany
fa tsy maintsy ao ihany ka raha manao zay mandriamatoa directeur général satria eniko izy nyteny koa teto hoe izaho ozy izy de tsy andry intsony amin'ny manaraka ny hoe misy fitoriana voa andray andraikitra ny bianco fa anao saisine d'office ozy izy on va se saisir d'office na tsy misy mpitory ara de ho raisinay ny andraikitra hoe anao investigation anao enquête momba an'le kolikoly trafic d'influence tatsy na ny tatsy tena tiako tena faly zaho zao mbola iverinandray amby hoe le cristal io monsieur le directeur général lary io resaka cristal io jereo voary monsieur le directeur général mine ary jereo voary ty général ny gendarme ty jereo voary directeur régional any Fort Dauphin io jereo voary le secrétaire général ny région à Fort Dauphin mahasa manome ordre de mission ny mine hoe andana manao ny investigation manao enquête nefa tsy andraiky mihitsy zany fa tsy maintsy na président république na ministre ny mine afaka manome an'izay ka fa efa navezana ananan'io secrétaire général ny région Fort Dauphin io a manome ordre de mission reny zay ngenao hoe lasa tena tambazotra be mihitsy le resaka corruption ty raha ty ka zay no ataoko hoe monsieur le directeur général raisina directeur ary io izy io jereo ataovy ny asanao satria zay ny promesse nataonao mbola avena ihany koa monsieur le président mbola avialatsinao monsieur le président gambany raha mijery ianao a mitsika aminao mihitsy satria everiko fa tokony ataonao mihitsy zaho satria io a ny ampisehonao zany am'izao fotoana zao fa hoe marina ny teny metreo li fa ho raisiko andraikitra ary manomboka zao de ho avy ty zavatra ty fa anao an'le izy a ampisehoanay am'izay monsieur le président hoe tena tianao le tany tandalana tena tianao mihitsy le fitsarana mamoaka ny dity tahaka an'izao a io zany zavatra kely mba tiako tenenina tsy hoe zakory tsy satria zay naharesy tany amin'ny fitsarana tany cour d'appel fa matetika ny didim-pitsarana ao fitsaranao a tsy mba misy motifa mihitsy tsy misy hoe antony mihitsy na misy ara de motif erroné fa le didy anankiray le tatuliara ty tena zany no veriko fa tena petrapetraka tsara mihitsy zany didy zany a le motifa ao anatiny sy misy discussion lava be mihitsy le izy a anazavany le mpitsara tao a de ho za hoe sambatra zaho andro satria mahatoky mihitsy fa zavatra tsara ty zavatra ty nefa ny tsara manana tsara ohatran'iny moa didy rehefa misy ny mpanaovinany rehefa natanteraka ria de sakanazana fanatarazy fa eo zany no veriko fa hoe tsy ny mpitsara rehetra akory no ratsy fa misy ihany koa mpitsara manao zavatra tsara fa misy ny pikezaka kosa manao zavatra tsy mety a de manjary lo safabaraka daholo izy rehetrrehetra za mino a ary fantatra fa mahafantatra betsaka olona tsara mpitsara reo a manao ny rary sy ny hitsiny ary indrindrindrindra ny fahamarinana ary misy tena hoe mahafoy mihitsy manda tsy mandray an'izany tsolotra io zany a fa tena manakifika an'le olona hoe raha ohatra tianao izy zany satria le misy olona zany hoe omena le mpitsara le vola de izy le mpitsara hoe raha tianao hanome vola de omeon'le olona miady anao satria iny zany a no tianao resena satria fantatrao fa iny manana marina de io manana marina io anatero an'le vola de olona latsaka ny ranomasinao mahita mpitsara manao rano zay sambatra ny firenetsika mana mpitsara tahaka zany ka mba misy iny mpitsara tahaka an'ireny a fa tsy le hoe horesahany directeur général bianco hoe tokony ataony assainissement satria betsaka ny manaovinany ao anatin'izay indrindra mantsy ny hoe le hoe système judiciaire mihitsy matetika no lazainy olona hoe tena efa hoe somary marefo zany ka mahatonga ny hoe tsy fatokisany vahoaka intsony le fitsarana ary mahatonga n'ireny hoe vindicte populaire misy moa ny mpanao gazety namana de miantso mihitsy amin'ireny titre le matoan-datsoratra lehibe reny de hoe au justice où es-tu aiza zany ny fitsarana am'ireny raha mampalahelo reny toy ny tany losy be sy ny tany atao masina marina mihitsy zany marika satria za resanao an'izany zavatra zany ao anatin'ny fitsarana ao e menatra nge za resanao an'izany zao j'ai honte zay tena menatra tompo satria mba tiako ihany arovako ihany ireo mpitsara namana zay manao zavatra tsara reo sy ny avocat sy ny mpiasa rehetrrehetra no greffier fa rehefa misy firesahan'olona zavatra zay a amin'ny tena de miondrika ianao satria menatra sy toko fahitany olona ka reny zavatra reny de menatra ianao ka izay indrindra zany de ny hoe ny vindicte populaire ireny de avy amin'ny araky ny tenao hoe tsy fahatokisan'ny olona ny zavatra misy ao ny fitsarana io ka zany teny satria nanana fotoana ndresaka tamin'ny ramatoa ministra am'izao fotoana zao de ozy izy ministre ny na maître ozy izy
ny zavatra tena idifosako am'izao fotoana zao nametrahana eto a dia ametraka ny fitsarana tena izy a tsy misy kolikoly a misy zavatra tsara atao foana dia izy amantsy anazy dia apio aho izy dia ny tena malazy tamin'izay fotoana zay madame le ministre ho a tena loloaviko tampolo misy zavatra teneninao zany satria ny tenako miresaka aminao zao ngamba fantatrao matoresanao zany dia namono tena foana ny tenako hatramin'izay a hiady amin'izany hoe fahamarinana sy ametraka zany fitsarana zany koa satria rehefa miaro zay a dia malahelo inao hoe tena marary mifonao re hoe zavatra hitanao zao fa zao tokony alian'le didim-pitsarana rehefa makary ka raha ohatra ianao a madame le ministre mitena izay zavatra hoe apio a tena nanome promesse taminy zany anampy anao foana à chaque fois misy eto ndray a zany am'izao fotoana zao a dia mangataka aminao madame le ministre amin'ny resaka hoe cristalité nisy didim-pitsarana tao nivoaka randresahako teo iny zany ity lay didim-pitsarana tompoko io fa mbola tsy misy didim-pitsarana hafa no contredire an'tikatra ka ity didim-pitsarana ity le hitsakitsany directeur général mine sy le général Gabin sy directeur régional André Fort-Dauphin hitsakitsany ka mahatsoanao a madame le ministre amin'ny feo avo sy feno fanajana hoe io ary inona no ataonao am'ireo manitsakitsaka didim-pitsarana reo inona no ataonao a am'ireo hoe mipetraka eo ambony didim-pitsarana reo inona no ataonao a milaza fa hoe tsy ilaina ny fitsarana satria dikan'izao tsinona didim-pitsarana zao dia ohatra hoe tsy ilaina tsony ny fitsarana fa ny exécutif no manao an'izy ka noho izany a miantsoanao zay madame le ministre hoe raisina ndraikitrao koa zany am'izao zavatra zao satria efa andresaka tsika menadany hoe ifanampy mila fanampianao koa am'izao fotoana zao fa ty misy didy anankiray navoaka fitsarana zay andraiketinao a tsy raha riain'ny olona pajerevo re tompoko io ianao zany efa manatena kely ihany zany ao anatin'izay hoe mety iova ihany ty fitsarana malagasy ity ary hoe ie tsara zany za manatena satria raha ny ministre justice nresaka an'izay tamiko a hoe anao an'izay fanadiovana sy fanatsarana fitsarana zay hiady amin'ny kolikoly dia ny président république ery ambony minazy hoe tanytantanàna hoe miady amin'ny kolikoly koa izy hoe ametraka fitsarana hoe ekeny be sy ny maro a dia ho za manatena satria za zany zao am'izay toerana misy anazy zay a fahakelezako ty ambany aty a dia zay mba kely hitako so afaka anampiko an'ireo olona ao dia manampy foana efa nisa fanampiana azy izy io ataoko zao e za tsy manafina zany fa misy zavatra tahaka zao amin'ny tany sy ny firenena zay nametrahana anareo ho tompona ndraiky ambony dia ambony a io izy io eo tompoko manampy a anareo sisa manatateraka ataovy ny asanareo a efa nanao ny asa koa zao am'izao fotoana zao ka zay no atao hoe raha samy manao ny ndraikiny sy ny asany tsirairay avy a androso firenetsika ianao manana zay kasikety na mpanao politika zany zany hoe mety hoe tsy mpanao politika tena hoe ringiriny fa hoe nanana ny andraikitra fona ianao to fiainam-pirenena zay indrindra ny entiko anotaninanao an'ity teboka ray ity hoe ny mpanohitra ny opposition dia tsy mbola mahita foana marimaritra iraisana amin'le fananganana n'le hoe opposition lehibe opposition au régime ianao hoe zany mahita hoe ny mpanao politika ny olana zany hoe le pratika fanaovantsika politika ny olana sa efa ao anatin'ny nature antsika malagasy mihitsy hoe rehefa tsy mety amiko dia aloha am'izao fantaninao zay a atsiarovako ny rahalahako ajaiko Pierrot Rojanarivelo a nisy fotoana ny tenenany tamiko rehefa verina avy any andafy izy a sy efa nandraindraikitra tamin'ny département gouvernemental teto amintsika na teo amin'ny tetezavitana am'izao fotoana zao tenena tamiko hoe za le tsy i a mbola tsy nahita bandy ohatran'lahy mihitsy a bandy maninona le ty hoa Pierrot tena taibe mihitsy le sy netika lahy mialatsina aby le fomba fitera izy a taibe mihitsy netika lahy fa maninona hoa ela ozy izy a tu es toujours avec moi jusqu'à maintenant nefa tsy mba nome tsisy toerana tsy misy tombontsoa nomena tsy mba mitady toerana ohatrany sasan'ireo lahy ka tsy haiko a fa zay zava misy zay nanaovan'andriamanitra anahy dia mijarina am'izao a ka mety zay fiverako azy a sa tsy mety am'lahy kaga misy atena hoe tena tiako mihitsy nitoetra lany satria tsy mivadika lahy na dia tsisy azy zavatra fa miaraka foana amiko toy za hoe rehefa ty dia tya rehefa tsy ty dia tsy ty
zay zao le fantaina petraka hoe maninona mpanohatra azy am'izao fotoana zao a no tonga zay toeran'izay de hoy zao hoe tsy mimpandrohatra irery ihany fa jerevonao amin'ny assemblée nationale mpanao politika rehetrrehetra amintsika le resaka etika foana eny sana mahatonga an'izy satria teo lehibe sefo daholy a teo ministre daholy a teo salahosala am'izao a de miady raha raisitsika zao ka ny fanoerana zao ny fanoerana mbola tsy maty akory le oby de fa zarao le ena zay zako zao salahosala am'izao ka zay kely tsy mety ary zay natonga anahy misy fotoana nakivy anahy tamin'le hoe opposition teo aloha teo de gamba ny hitareo misitaka tsy niaraka tamin'ny mpanao politika mihitsy satria tahaka an'izay toetra zay le zavatra misy amanao politika ianao tsy le hoe le zavatra hoe tombotso iombonana sandrany hoe le tarigetra tokony vonjena sy hotratrarina mitaterahana aloha zay vo le mizara raha toerana sy mizara gâteau rehefa vita le izy fa le izy mbola tsy tonga akory le zavatra defa te hizara gâteau sahady te ho sefo sahady ka aizany avitana zavatra am'izany tsy vita mihitsy zana tsy mivava fa manjary ohatrany fanetsiketsika fotsiny eny le izy ka za moa zany zao miaraka tsy vahoaka tsotra ohatrany rehetrarehetra de mitily lavitra koa de de zao zany eto aminay zao zany malagasy miady toerana zao malagasy manao politika ka raha mbola averitsika ihany zany le izy a le fanaovana an'izay zavatra zay a zay etika zay a no tsy ampy angamba za kory tsy hoe midoka tena hoe za ny tena manao hoe na tsy any mihitsy izy fa io a tsy ilainy hotenena nge fa hitan'ny olona daodolo zavatra ataonao tsy hoe za tetena zao zao fa zavatra ataonao no tsy rain'olona anao koa tsy mitany olo zany zavatra zany fa tsy zany akory fa ny tiako tenenina am'izay zany de ny hoe ny manam-paaizana sy ny be galona sy ny be vonahitra amitsika betsaka ary tsy lany mihitsy fa le toetsaina le mentalité oentina manatanteraka ny liasa mpanaovana anao a no tsy eo fa lasa fitiavatena fanaovana afera fotsiny le zavatra ka ao zany le tonga le fanontanianao le hoe mahatonga le hoe tsy mety tafapetraka mihitsy le fanoerana satria efa miresaka sy mieritreritra hoe tombotsosady ny sasany za tsy manao nydretraretra fa misy bonne foi kosa aloha sasany misy manana bonne foi fa sasany de izao misy atsika efatra amin'ny 50 taona izao a ny firenena malagasy a ianao anisan'ny tolona tamin'ny 27 700 nisy andraikitra maromaro nataonao anisan'ny tarika mihitsy moa ianao tamin'ny reny fotoana reny ny taritolona 27 taona ty orina tratra ve ny tanjona ho ianao tratra ve ny tanjona ny tolomana tamin'ireny inona ny lesoka raha toka tsy tratra izy ny tanjona tamin'izany tao 27 zany a de ny hoe mba ho malagasy tompona andraikitra no apetraka sy tondra ny firenena amin'ny toerany frantsay satria tamin'ireny zany a mbola betsaka amin'ny frantsay a mbola tompona andraikitra ambony tamin'izany a de nyeritriretina fa hoe fomba fampianarana teny malagasy mba ho tsaratsara kokoa fa tsy betement koa raha zatsy hoe atao kabatana be fotsiny zao ho tsaratsara koa mba hahafahan'le taranaka malagasy mandroso tsaratsara koa mitanjona sady iny moa resaka accord de coopération disy tsy nety iny a momba ny hoe médecine tsy averitsika tso nety zay satria taminay hoe ny accord de coopération de dinany fanandevozana de ny alana ny dinany fanandevozana mba hahafahana anatsaratsara koa ny fiainam-pirenena sy ny vahoaka malagasy de apetraka ao fantena hoe tanjona ve tratra sasy tratra mazao fotoana zao de za zany mahita fa ohatrany nanao masarera ihany tsika am'izao fotoana zao satria raha tamin'izany zay keny ataoko hoe tsisy resaka politika tamin'ny 72 fa resaka hoe fianarana pure et simple tsy misy aftsy resaka fianarana fotsiny dia tsara ny fiaina malagasy tamin'izany ka mboty zao tenako zao a misy dimenada zay veloamindreniko manao zaitra tanana zaitra tsena vidy vary za irana vidy vary 20 francs kilo eretsy tsenandravoangy eo a zany mienana tsara zay na de hoe ranona pango matetika na hoe gros eo reny ny lokanay tsy mahino zany napatsa tontona zany sakafonay tamin'izany tsy mahino nefa miaina fa am'izao fotoana zao le fahefan'le malagasy a sy le hoaniny
le tomanina araky ny teny am'izao fotoana zao de hoe ny hoanina androany tedavina raha ampitso mafy be ny zany hoe zao avitra hoanina androany de tedavina raha pitso hoe fa tsy hoe tenanina raha pitso tedavina androany zay tokony izy mitory zany le faharesena mafy de mafy eo fiainana ka eo zany na le hoe tanjona ametrahana malagasy vanina hitondra ny tany sy ny firenena de zao izao raha mahita zao hoe vanina sa tsy vanina mpitondra atsika amin'ny sasatsasany petraka amin'ny fanteny hoe tsy afaka andrositsika satria misy mbola toetsaina maizina sy ratsy mbola mainty be le toetsainy sasany ka noho zany tsy afaka mandrositsika zay zany de fa hoe fa mahasariary zay fa raha dinina kosa hoe resaka teknôlôzia lavitsika resaka teknôlôzia satria io hoe rahana am'izao tontolo zao hoe rahana miaina io fa tsy anina fa le toetsaina mpandroso firenentsika mihitsy no veriky hoe tsy anina mihitsy izy am'izao fotoana zao atao akory zay zava-misy zay iainana ka elakotsina am'izay olona zay mieritreritra hoe tsy mitovy hevitra amiko satria ninina zavatra tenenina tsy voatery tovy hevitra koa tsika satria zay maha-olombelona atsika zay fa de iranatsiny am'zay zavatra zay zany hoe matsapatina zany ianao hoe ohatrany hoe échec ve zany nataonareo échec ihany nataonay raha ohatra zay notany fa misy zavatra ihany koa mba nisy nety fa tsy hoe échec daodolo fa ny échec mibe kokoa eo amin'ny lafiny ara-toekarena indrindra moa zay satria anisan'ny hoe firenena farany mahantra eto ambony tantsika nefa ny any tamin'ireny fotoana reny hoe anisan'ny firenena mandrosy eto afrika madagasikara titero enao de fa mamaly an'le fanontaniana fa tsy ilainao valiko tsony le izy tonga de vavanao fa anisan'ny firenena nieritriretina sy hita sy ny sapahitana hoe manana ny ampy sy manao zay tokony izy rehetrrehetra madagasikara fa am'izao lasa mpangataka lava l'éternel mendiant zany hoe tsika monko zao anasina anatiny hoe verina fiara-miasa amin'ny any ivelany ho anao zany tsy tokony atao ve zay sa tokony atao tokony atao fa na iny eto ary tsika inena iny nabozaka tsy tokony sa inena tany mena sa anao inona tsy maintsy manaiky ny fanampiana avy any velany na mametraka condition reo satria ataonao le vahoaka be dabe reto tsy maintsy mihinana reo na kely aza na anatin'ny fijaliana aza na anatin'ny hoe latsalatsa ara ny hinanany de tsy maintsy mihinana izy fa tsy azono ajanona am'izao fotsiny latsangely fa natsika samy malagasy mifandatsy amin'ny hoe fanampianatsika io tsy azo feniny zany resabe tam'ty herinandro ty ihany koa le mahakasika ny motion de censure zany hoe nisy ny fikononkononana naiky andravana ny gouvernement teo anivony anteny miram-pirenena teo amin'ny efabolana teo eo zany ny gouvernement moa no ny asa ho anareo manokana ianao mpandinika politika anao nanana an'izay andraikitra teto amin'ny firenena zay fotoanany ve zao anaovana an'izay motion de censure zay zao le izy ny sasany ara teo nisy 5 taona teo nanapotika sy nanimba ny firenena teo ihany izy niretatsika ny fiditsika satria manatena zavatra tsaratsara koa am'izao fotoana zao nametraka ny mpitondra am'izao fotoana zao marina fa ohatrany hoe miadana be loatra le izy angambany hoe tsy ao amin'ny lany le vahoaka azy satria ny nona tsy mahafantatra an'izao hoe zao so zany fa nona de nona mijaly de mijaly fa ty ila zavatra miova le olona kanefa le fanjakana ohatrany hoe miandriandry mandeha mora be de mamaly moa président république hoe rien ne sert de courir il faut partir à point ka mety isy famarinana zay kanefa ny mbola teniana hoe je préfère être indulgent hoe mandefitra kely andray a zany am'izao fotoana zao de ny hoe ataovy aloha le tompoko taterao zao toko taterahana indrindra fa zay maika indrindra avela ho any zay fa teo fa le hoe resaka motion de censure dia mbola amerina zavatra hafa indray rehefa avy eo mbola restructuration sy nyrehetrarehetra mbola retara tara be hafa ndray zay ka za zany mietrehtra hoe tsy fotoana an'izao e aloha izy anao aloha fa tsy mety zay hoe voanao de anima ka za zany mametraka hoe aza matory loatra nefa na zany azy fa ataovy zay tokony atao fa za koa tsy manao hoe miazaka za
satria nazakazaka be loatra ianao a mety hovizana be indray a na tsy voaray tokony raisina fa ataova amin'ny tokony ho izy a fa aza matory itorimaso be io manko tsy tatin'olona satria mbola verika any hoe ny kibonona tsy mahandry an'izany re tompoko fa mila zavatra mivongana amin'ny vahoaka ka izay mba ataovy satria ataontsika resaka corruption fotsiny ary izay fotsiny verina kely amin'izy indray azao resaka corruption miady amin'io a tsy ilaina vola be ke zany sazoy izy manao vonany ilaina vola ve hoe mitindra anao corruption de tratra de sajina de ilana vola zay ny organisme aminao no miasa manatanteraka ny zavatra tokony atao tsy ilaina vola zay zavatra ilana vola de tahaka ny hoe tsy maintsy vidy engrais na ohatra hoe tsy maintsy mividy lasarus zay nilana vola zany ohatran'izay reny ataovy tantera aika an'ireny fa sy mbola tsy ilaina vola kosa azo atao de tonga de mataovy e zany toin'inona moa zany zay ny ohatran'ny corruption ohatran'izy tsy ilana vola zany tonga de alefasy le izy ampitantera le zavatra le misy sasany hoe mba azo hoe fanampiana amin'ny vahoaka salam'izao a de tsy ilana vola de tantera koa reny zavatra reny fa aza andrasany hoe mbola sy nahazo vola zay foanao manko matetika hoe le ana de fampiandro fotsiny io de lany andro anisan'ny hoe teboka efa nandeha foana nanomboka tamin'ny fametrana ny anteny miram-pirenena nasitsika ny député manoloana ny gouvernemanta araka ny hita teo moa zay nahatonga an'izay le hoe fanakianana vitsivitsy mahakasika ny motion de censure mahakasika ny toedra raha-pirenena maromaro ka anisan'ny teboka ray monko ty resaka hoe loi de finance rectificative ty izay mbola tsy hita soratra foana hatramin'izao satria hoe atoato aloha e zay zany fampanantenana nomeny gouvernemanta nyty volana jolay ty ho anao manokana hoe miodina amin'ny firenena tsy misy lalàna mifeh eo amin'ny resaka fandaniam-bola hoana fandraisanao an'izay ary hoe zay ve mahatonga fimenomenomana samy hafa adiady majinijinika hoe mangala-bola ny atsy mangala-bola ny aroa noho tsy fisen'izay ve automatique ange zany ary anisan'le mauvaise gouvernance zay zao fa tsy mba bonne gouvernance fa mauvaise satria aiza amin'ny firenena anankiray a tsy hisy lalàna mamaritra hoe tia ny vola miditra tia ny vola mivoaka zany hoe mandeha fotsiny am'izao zany izy mandeha gona fotsiny am'izao mandeha ho azy ohatra ny zavatry ny marary zany le maloto ny marary tiako teneneo tsy tiako le tena izy fa manahirana amin'ny tenen'izay dia afaka manao le tena atao na mamorona drala manao resuvenany na manao photocopie an'izy reny vonany dia tsy hitanao zay atao amin'izy de mifavoriser zany manome vahana ny fanaovandratsy eo ampelatana fonctionnaire tsy fisy ny loi de finance misy loi de finance ary afaka manao tao ny sasany ahoana hoe tsisy loi de finance tsy naroatra ny olona ka na izany naty zany le tsy fisiny loi de finance koa hoe tsy ahafahan'le ministère miasa koa tsy afaka miasa satria aiza no famaritana zao sy zao ary tsy misy koa le vola satria io natao hoe bailleur de fonds koa hoe rehefa mipetraka loi de finance zavatra rehetra zay vao manome zay ka zay normal tsy misy le vola isana satria tsy misy ny loi de finance ka raha izany zany zao anisan'le hoe tokony atao maiky araky resantsika teo zany de hoe ataovy ary eo satria vola ilainy zany entina ampandroso entina miasa zay ny loi de finance zay ilana azy opération coup d'arrêt idirantsika kely angambany iny ianao mo lehibe sy ny aina tany faritra atsimo opération coup d'arrêt zay entina anenjehana an'ireo dahalo any atsimo reo hatreto efa dahalo anoany amin'ny enimpolo mahery ihany no maty laviny mpitandro ny filaminana dikan'izay ve zany hoe naomby izay opération zay raha ny zavatra ataon'le olona dahalo aloha de ratsy satria izy mamono izy mangalatra de rariny raha sazina reny olo reny tenareo apetrako tsara na hoe sazina satria ny tenako anatin'ny lalàna aminay zany de ny hoe toute personne présumé innocent ivena hoe mbola tsisy eloka dodo ka tokony samborona izy de tsaraina araky ny lalàna fa le famonona tsy kely lalàna zavatra na mpitandro filamina anao na iny nefa moa zay zava-misy am'izao fotoana zao ka tsy afaka ny médecine an'le mpitandro filamina ianao satria izy koa miaina le izy any anatiny any fa ny filazana fotsiny tena
taoko nina maty 64 zao tena maty kondroany sy maly afako maly tsy mety zay hoe matikamo anao nafaty zay satria c'est pas une prouesse d'avoir tué ses compatriotes nataotsika hoe tsy malagasy mitovy anao fa na olona afara raha afa fiaviana na mononda tsy azo rereana zany tsy tsara fa atovy le asa satria mila famonjeny reo vahoakanindreo io nge matetika resahana sy manana hoe manao ny asany tokoa ny gendarme sy le miaramila mpitandro filaina mandeha makany fa misy ihany koa nefa ny amin'izy ireo manao volandy ireny ny tena ratsy indrindra tahaka ny any amin'ny fitsarana zay resahanao teo dia ny hoe misy olona very zavatra na vomafy tamin'ny fiainany mamonjy any amin'ny fitsarana mitory dia ny fitsarana indray nefany a le olona torena manome vola mpitsara dia vao mainka vodobola indray le olona mpitory zay votarena indray reny ny tena marary mafy ny tena tsy tatin'le olona misy zavatra atao mpitsara zay re ohatran'izay koa zany le vahoaka any atsimo a sy am'izay toeretrehtra mety misy dalo hoe misy a zay zavatra zay hoe izahay nanana zao boby be dabe zao nangalariny zahay manana fianakireny zao novonona ho faty tamin'ireo dalo reo no mbola riatrany zalandray reo hoe tonga ndray mpitano filemina mbola mitango anay mambotry anay ireny ny tena marary indrindra iny tena marary indrindra ka noho izany a ilaina daholo reo fa ny tena marina dia zao mba hitsara io mbola verimberina foana io ny tenako lehibe zany arakandro mihitsy angetany miandrobo amin'ny vakansy reny ary zany tena gabagaga reo fa hoe ny volona rehetrehtra anatin'ny ala eto Madagasikara amin'ny farafaratsiny eny atsimo fantatry daholo ianaran'ny volonireny zany hoe tena niaina tanatin'ireny ala reny mihitsy zany fa liany zany a misy olobe reo olobe reo mbola ajain'olona any foana hatramin'izao reny olona reny tokony hovonjena amboarin'ireo olon'ireo hazomanga ireo izany siarahamonina izany reo olo-dehibe ireo a mahafantatra ny zanany eo an-tanàna eo a ty ikizy ty zanakay salamo zao a no mpanaovonany ty zanakay ty a no mpanolotra no mpiantso andreo dalo tonga fa misy an'izao atao aminay mahafantatra zavatra hotoerana tahaka ny mpanao ratsy rehetrarehetra ary reo zany no afaka hiteniny zanany zanamboatra n'izay zavatra zay a nefa négligé ny zavatra zay io ary le resaka nataoko tamin'ny commissaire Brunel teto ray mandeha farany teo dia ny hoe avereny ny dina io dina io he tena zavatra tena tena ilaina tena fiainan'ny olona any amin'ny faritra mihitsy io zavatra io ahafahan'ny famey io a afaka mifamey le olona amin'ny dina dia io zany a manamboatra fiainany zero ray manontolo ao fa ianao le lalàna d'accord lalàna misy fa ny lalàna ohatrany tsy olo zany tsy ekendrereo a par rapport na raha oarina am'le hoe resaka dina ka io dina io a matetika manko ny hoe excuse tsy ametrahana izy dia tsy araky ny lalàna misy ny dina araky ny lalàna ekena fa raha ohatra tsy araky ny lalàna kosa izy hoe tonga dia hoe dina mena vozy tonga dia manapa-doto tsisy kosa zany samy mahafantatra an'izany fa misy ny dina azo ekena sy tsara tokony apetraka io satria firenena no vonjena vahoaka no arovana fanana no atao fiarovana an'le izy ka tokony ekena sy apetraka zay zavatra zay ia dia mamaraparana moa itsika maître Willy Razafinjatovo nasitsika tour d'horizon zany hoe nasitsika jeritodika maromaro teo ny fiainam-pirenena ho anao a ny teninao farany ao anatin'izay satria nisy miafatra napetraka ao a mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeny ny resaka fahaiza-mitantana ny fametrana ny tany tandalana inona ary ny afatra ao farany ho an'ny mpijeritsika amin'ity alina ity ny afatra zany a aloha zavatra rehetra aloha de mbola verina ihany koa satria zarako ara nasainareo resaka hoe resaka tany tandalana de verina amin'ity raharano ty sinoa ty a resaka cristal io le didi-pitsarana ao a nisy directeur général mine général Gabin directeur régional mine tsy manadidy ireo ampelantanan'ireo oloreo na iray azy hampandainga daholo reo oloreo a ary manao abus manaroatra fahefana manao zay tsy mety a akoatra ny zavatra atao dia ny secrétaire général ny région anosy zay nanome ordre d'émission anio régional zay tsy andraikiny manao an'izay a dia fa tafiditra ihany koa amin'ny corruption zay resahana teo ka noho izany a dia mbola miteny any tena hoe rehefa misy didy mpitsarana
ny rehetra dia tsy maintsy manaiky zay zavatra zay mbola mametraka ihany zany mitodika aminao madame le ministre raisina ndraikitra ao aseo teny raiken'olo reo nydipitsarana zay navoakany départementanao fa tsy tsaikitsany akory nanaovanany zavatra io fa rehefa izany l izy rehefa tsy raharaha ny exécutif rehefa exécutif mavita l izy foaniny fitsarana fa tsy rahana azy tsony ny afatry farany mialatsiny tompoko dia ny hoe aoka itsika anampy an'io président république io za tsy mifidy anazy mbola very za tsy mifidy anazy fa za mba tia hitan'zany fireneko zany mandroso ka nresaka nataon'ny président io tamin'ny investiture sy averimberiny isan'andro de te hampandroso izy ka tsy fantatry zay finoana ny anatiny any fa ny zavatra nyteneny nraisiko andao anampy anazy tsika za zao mbola mamerina ndre matao président fa hoe ilaza foana iteny foana na tiana na tsy tiana am'ty tany tsy fireny ty raha misy zavatra tsy mety tsy maintsy ho teneniko foana l izy ka am'izay fotoana zay mitodika aminao raisina ndraikitrao taterao ba ataovy zay anomboana sy anatanterana zavatra nytenena satria jamelany mpanohitra ianao zay droany sy zoan'ny mpanohitra kosa manao la zavatra zay fa tsy hoe maharatsy zavatra za fa mahatsara zavatra satria raha vela fotsiny am'izao mbo lasa matory ianareo dia iteny anao foana izy ka noho zany miangavy re monsieur le président raisina ndraikitrao taterao zavatra tenenao hatram'izay ity raisitra exemple anakiray ty velatsiny monsieur le président fa io izy io resaka corruption tsy tianao tanytandalana itsakitsan'reo oloreo tsy tianao zany raisina ndraikitrao tompoko merci dia misaotranao maître Olira Zafinjatovo nanaiky ny vahininay androany alina izao misaotra indrindra tompoko manao velomanareo rehetra ary mialatsiny ary ohatra misy tsy fanaraka amin'ny sasatsasany mpijery ny eritreritro sy ny fahitako raha ohatra mety hoe nana fotoana ny sasany fa izay mba fahitako an'lizy dia tsy alana tsiny fa izay ny zavatra mba hitako fa dia misaotra tompoko zay ary no afaka masaka azona roso atsika isatokantrano izay nanaraka ny fandarana resabe tamin'ity alina ity pitsaka ny afatra teo pitsaka ny mety hoe azo hotsakotsakosika hoeritreretsika entina narenana ny firenena malagasy za no mametraka veloma ho anareo izay sy maître William za mametraka veloma anareo amin'ity androany ity izay kosa dia manasa anareo hatrany anaraka ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv veloma ary tompoko